Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandarana iarana fiangonana Refy. Fiangonana Refy. Androndrakely. Fifaliana lehibe ho ahy indray ny manolotra ny arahaba ho anareo rehetra mpanaraka an'izao fandarana izao. Faly eo satria hatramin'izay ka hatramin'izao ny afatra netiko dia nitondra fanasitranana sy fanafahana, nitondra fitahiana ho an'ireo zay nino sy ireo zay nandray an'izany teny izany. Ka hoy aho hoe engane ka ho isan'ireo olona atsapa ny fahamarina zany tokoa ianao zay mandre sy mahitahy am'izao fotoana izao. Tozao mantsy no voalaza amin'ny baiboly mikasika amin'ny teny sy ny afatra ambara tahako zao. Salamo fa 7:120 dia hoy izy, nandefa ny teniny izy mba asitrina ny marary ary nanafaka azy ireo tamin'ny longoa zay ny anjarany. Riavanao androany zany dia hitondra an'lay afatra ho fanasitranana anao zay marary. Raha sanatrika marary anao am'izao fotoana zao, misy aretina tsy mety sitrana eo amin'ny tenanao, misy aretina efa nandaniana vola tamin'ny fitsaboana tatsy sy teroa kanefa tsy nety sitrana ihany. Ny afatra hitoko androany zany dia ho fanasitranana anao, mino sy maneke ny famarinana zany anao. Hitondra ny afatra ihany koa ho fanafahana anao zay mbola voafatotra sy mbola voageja ka na manao ahoana sy manao ahoana ny herin'ny famatorana sy ny fanaketsahana mahazo anao, ary na manao sy manao ahoana ny olana mety zany famatorana sy fanaketsahana zany mitonanao amin'ny anaran'i Jesosy mba ino sy ho resy lahatra. Fa zao tenin'Andriamanitra sy zao afatra entiko anao zao dia fitaovana fanafody eo an-tanan'Andriamanitra anafahana anao tokoa ry mpiainy malala. Ary hitondra an'ilay afatra ho fitahiana ho anao ao engane ka dia ho tanteraka aminao avokoa zany rehetrarehetra nambarako zany. Koa raha misy baiboly eny aminao dia andao sokafana ary vakitsika ny voalaza ao amin'ny tantara voalohany toko 7 ka ny 20 tantara voalohany toko 7 ka ny 20 toy zao voasoratra: dia asitrakao ny tany taranako mpanomponao aharitra mandrakizay eo anatrehanao, fa zay tahinao Jehovah o dia voatahy mandrakizay. Averiko vakina lay teny dia ataovy amen mba fan'Andriamanitra manamarina vetrany an'izany teny zany. Dia ho sitrakao ny tany taranako mpanomponao aharitra mandrakizay eo anatrehanao, fa zay tahinao Jehovah o dia voatahy mandrakizay. Mazava ny voalaza amin'ny baiboly, tena mazava fa ianao sy ny taranakao dia tian'Andriamanitra ho tahiana tokoa, ary tsy hoe fitahiana mandalo sy miserana fotsiny ihany no manin'Andriamanitra omenanao, fa fitahiana maharitra mandrakizay. Tsara nefa ny afantaranao fa tsy ny olona rehetra akory, tsy ny olona rehetra velony eto ambony ty tany ity no omen'Andriamanitra azany fitahiana maharitra mandrakizay zany, fa ireo olona zay azy ihany, ireo olona zay fa tonga ao amin'i Jesosy, zany hoe ireo olona zay fa manana Jesosy monina sy mitoetra ary velona ao anatiny. Tsara ihany koa ny afantaranao fa na dia samy mihinana sy mitafy azy ny olona, samy manam-bola sy samy manana ny ampy, de zao hafa mihitsy ny fiainana mihinana sy mitafy ary fiainana manam-bola sy manana ny ampy, ka hoe avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra no nazahoanao an'izany zavatra zany. Ny olona matsy rehefa tena hoe ny fitahian'Andriamanitra tokoa no tonga eo aminy, zay mahatonga azy mihinana sy mitafy tsara, zay mahatonga azy manam-bola sy manana ny ampy,
dia mitondra fiadanana sy fahasambarana ho azy zany zavatra zany. Marobe nge ny olona am'izao vanandro misy atsika zao ka tena mba mihinany, tena mba mitafy tsara, tena mba manamboly, tena hoe manan-katao manana ny apy, fa maro am'izy reny no tsy avy amin'Andriamanitra, tsy avy any an-danitra no nazahoany an'le izy, fa avy amin'ny hery hafa na avy amin'ny zavatra hafa. Ka na de mihina sy mitafy aza izy, na de manambola sy manany apy aza izy, dia tsy mipetraka ao anatiny ny fiadanana sy ny fahasambarana. Efa nahita olona, mahafantatra olona nanana fiaina tahaka zany mihitsy ao. Ohatra ny teny mihitsy ny tena hoe tena mba manambola amina gondraka io reo olondreo, tena mba manambola amina trano, amina efitrano be deabe ngambandreo olondreo, fa tena manana izy. Fa raha ny zavatra nitantarainy tamiko tamin'izany fotoana zany, de tsisy fiainana finaritra azy zany mihitsy tao amin'ny tao, fa de ory sy mijaly, misy zavatra mampahory azy mianakavy. Misy aretina zay tsy nahitany vahaolana mihitsy na teto Madagasikara na tany ampitan-dranomasina, fa de niala maina tamin'ny fitsaboana teny, de manambola fa mijaly vokatry ny hery ny aretina teo aminy. Ka hoy aho hoe tsy ny olona rehetra zay mihina sy mitafy na zay manambola sy manana ny ampy no azo lazaina hoe manana fiadanana sy fahasambarana ao anaty, fa reo olona zay manana zany rehetrarehetra zany fa saingy avy amin'Andriamanitra avy any an-danitra le izy. Noho zany raisy zao torohevitra sy torolalana omeko anao zao fa hitondrana ho amin'ny fitahina ny tompoandriamanitra tsy to amin'ny alalan'izao teny ambarako aminareo zao. Voalohany, mila miverina amin'Andriamanitra ianao amin'ny alalan'ny finoana sy ny fananana Jesosy Kristy ho tomponao, ho mpamonjy anao, ary manana Jesosy Kristy ho velona ao anatinao ao. Araky ny fanambarako hatramin'izay matsy, Jesosy no fanafody sy vahaolana ho antsika zanak'olombelona amin'ny lafin-javatra rehetra. Nomen'Andriamanitra ho antsika zanak'olombelona Jesosy Kristy mba ahafahan'Andriamanitra mamitrana ny fihavanantsika zanak'olombelona zay efa rava nanomboka tamin'ny androny Adama sy Eva. Tsy maintsy avitrana, tsy maintsy alamina ny fihavanantsika zanak'olombelona amin'Andriamanitra, fa raha tsy zany de tsy misy azon'Andriamanitra tao eo amin'ny fiainanao, tsy misy azon'Andriamanitra tao amin'ny fiainanao, tsy misy fitahina avy an-danitra na avy amin'Andriamanitra azon'Andriamanitra omena anao zany, fa ny mifanohitra am'zany no tsy maintsy tranga, ny ozona no anapaka, ny ozona no anapaka. Noho zany de manamafy hatrany hatrany aho hoe mino an' Jesosy ianao fa efa nanaiky nanao sorona ny tenany tombony azy fijaliana Jesosy. Mino an' Jesosy ianao fa efa nanaiky izy ny nandatsaka ny rany tombony azy fijaliana, ary nataony zany mba ho famelana ny elokao rehetra, ho famelana ny fahatosinao rehetra. Nataony zany ho fampihavanana anao amin'Andriamanitra lay nahary lanitra sy ny tany. Ry havanao, zava-dehibe nge zany hoe am'izao fahavelomanao eto ambony ty tany ity zao, ka hoe voavela ny elokao, voavelan'Andriamanitra ny elokao. Zava-dehibe nge zany hoe am'izao fahavelomanao eto ambony ty tany ity zao de ianao vita fihavanana amin'Andriamanitra. Tena zava-dehibe zany. Ary raisy ihany koa Jesosy akoatrany hoe omenao toerana ao anatinao izy, de ome toerana ao amin'ny tokantranonao ihany ko izy, ome toerana am'izay zavatra ataonao ihany ko izy. Ary na aiza na aiza no misy anao, ary na inona ataonao, de atao fitsapanao hatrany hatrany fa tsy mandeha irery anao, tsy manao zavatra irery anao, fa aoka anasan' Jesosy Kristy mba hiaraka aminao ianao, mba hitoetra ho tokantranonao, mba anao zavatra miaraka aminao ihany koa. Ny olona tahaka zany ry havana malala no azo antoka fa ho raisin'Andriamanitra tanana ny fiainana, ka atsoroky Andriamanitra avy any an-danitra, avy amin'Andriamanitra ny fitahina lehibe le nambarako tery aloha hoe
lay fitaina lehibe mitondra fiadanana sy fahasambarana ao anaty. De akoatran'izay teny zay a de manafatra anao aho hoe za mamita teny anao tandremo, za mamita teny anao, fa tsy hoe rehefa mpiangonatsy na mpiangony roa de hoy ianao hoe efa voaraiko zany fa mialan-keloka, na ihany ko hoe efa vita fihavana amin'Andriamanitra. Tsy atompoko, betsaka ny olona no hitako fa tena mamita tena mihitsy izy. Fa rehefa tena voavela heloka ianao, rehefa tena vita fihavanana amin'Andriamanitra ianao, dia voapirofo amin'ny alalan'ity teny ambarako manaraky ity. Tonga olom-baovao ianao, afaka tamin'ny fahotana sy ny fomba ratsy nahazatranao hatram'izay ianao. Tsy hoe ianao niezaka nanao zay mba natsaratsara kokoa ny fiainanao, fa lay Andriamanitra mihitsy lay nanome famelan-keloka, lay Andriamanitra mihitsy lay efa vita fihavanana taminao, izy no mitondra fanavozana ao anatinao ao, mitondra fanavozana ny fiainanao manontolo. Ahoana ho Paoly apôstôly mazava ny teniny Korintianina 5:10-12 hoy izy, koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra teo aloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Raha tonga ao amin'ny Jesosy Kristy tokoa ianao, de zay ny zavatra tsy maintsy mitranga, tsy maintsy mitranga, tonga olom-baovao ianao. Lasa ny tantaram-pianao teo aloha le tantara ratsy, fa lasa manana tantara vaovao ianao, tantara araka an'Andriamanitra ary tantara araky ny fon'Andriamanitra. Ka torohevitra sy torolalina voalohany ihany zay nambarako taminao zay. Fa ny faharoa kosa de ity, efa nambarako matetitetika izy ity, kanefa de mbola ambarako ihany amin'ty androandroany ity, satria ny faniriko de ny atonganao tena atsapa an'izany atao hoe fanafana feno zany, ary atsapa ihany ko fa tena mitsororiky eo aminao sy ao amin'ny tokantranonao ary amin'izay zavatra ataonao ny fitahina avy any an-danitra sy avy amin'Andriamanitra. Faharoa, tsy maintsy tapahana sy foanana tompoko ny ozona mpitondra fanitrana sy fahasiaranana, ary ny ozona mpitondra tsy fahombiazana io fameloma-tena zay tsapanao hoe nisy hatram'izay ka hatram'izao teo amin'ny fiainanao. Tsy maintsy tapana sy foanana hoy ao, satria raha mbola eo aminao, eo amin'ny ankonanao ny ozona tahaka zany, dia mahavita manakana ny fitahin'Andriamanitra ny ozona, tena mahavita manakana ny fitahin'Andriamanitra ny ozona. Ataoko fa raha mandinika fiainanao ianao, na mandinika reo namanao, namantsika manokana zay efa nino a Jesosy, efa nandray an Jesosy, efa tonga am Jesosy, firifiry amin'ny kristiana tokoa moa am'ireo olona zay efa tonga am Jesosy, no tsy afaka olana mihitsy mandraky tiany androany, mivavaka manompo an'Andriamanitra, fa tsy mety afaka olana mihitsy izy, tsy mety tafarina mihitsy ny fiainana. Firifiry amin'ireo kristianina, am'ireo olona zay efa tonga am Jesosy, no azo lasaina fa mandeha ihany ny andro, mandeha ny volana, mandeha ny taona, fa tsy tsapany mihitsy any atao hoe Andriamanitra mitahy ny fiainana. Hita ao anatyity baiboly ity ny teny fikasan'Andriamanitra milaza fa misy fitahina ao am Jesosy, le fitahina zay nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba, le fitahina zay nataon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely no tian'Andriamanitra ho atao aminy, kanefa dia tsy mety tanteraka eo amin'ny fiainany mihitsy zany rehetrarehetra zany. Satria nahoana? Satria hoy ao, voasakany lay ozona tsy mbola tapaka, tsy mbola foana teo aminy lay fitahin'Andriamanitra zay natao azy. Zany nge mahatonga ary havana malala, tsy mijanona mamerimberina an'ty teny ity hoe tsy maintsy tapahana sy foanana ny ozona. Na inona karazana ozona de aza manaiky mbola vesaran' zany ianao am'izao vaninandro misy anao zao, indrindraindrindra fa amin'ny kristiananao, amin'ny olona efa nandray an Jesosy, efa manana an Jesosy velona ao anatinao. Zay zany faharoa.
zay zany ny faharoa, zava-dehibe zay faharoa zay. Fa ny fahatelo de ity, araky ninambarako tamin'ny heriny dia mila manao pratika an'lay principe an'Andriamanitra ianao, mila manao pratika an'lay principe an'Andriamanitra ianao. Ho anareo zay tsy nahita sy tsy nandremo, ny fanazavana nataoko tamin'ny heriny de ity, ny principe an'Andriamanitra zay voalazan'ny baiboly fa afaka aman'ny olana eo amin'ny fiainanao ary afaka hitondranao amin'ny fitahina lehibe de ity, ny fanomezana sy ny famafazana ary ny fahafoizana sy ny fahalalan-tanana. Azavaiko aminareo fa lalana iray araka ny tengo teo entin'Andriamanitra amahana ny olana misy eo amin'ny olona rehetra, indrindrindrindra fa reo olona zay fa tonga ao amin'Andriamanitra ao amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fononan'i Jesosy, ny fanomezana sy ny famafazana ary ny fahafoizana sy ny fahalalan-tanana. Lalana ihany ko entin'Andriamanitra anesorana ny olona ho afaka amin'ny fantrana sy ny fahaseranana, ho afaka amin'ny tsy fombiazana amin'ny fameloma-tena ihany koa, ny fanomezana sy ny famafazana ary ny fahafoizana sy ny fahalalan-tanana. Raha lasana bavy, ry havana rehetra zay mahita sy mandre ahy am'izao fotoana zao, zava-dehibe ninonao sy anaikenao an'izay nambarako zay, tena zava-dehibe satria io fanomezana sy famafazana io fahafoizana sy fahalalan-tanana io de azo lazaina fa ny olana rehetra misy de azon'io vahana avokoa, tena azon'io vahana avokoa rehefa tena hoe iainanao sy ampiarinao eo amin'ny fiainanao. Ny olana nefa de izao, sarotra amin'ny olona ny manome, ny mamafy, sarotra amin'ny olona ny mahafoy zay fananany, na hoe sarotra amin'ny olona ny malala-tanana. Indrindrindrindra moa ka hoe somary sansahira-piainana zay izy, somary tsy de ampy loatra ny eo an-tanana, de tena manahirana azy ny anome, tena manahirana azy ny anome. Matetika miandry mianana ny ampy ny olona vo miroso am'izay dikana hoe manome sy mamafy, na hoe mahafoy sy malala-tanana izay. Tsy zany anefa ry havana malala ny principe an'Andriamanitra fa na manana ny ampy anao na tsy manana ny ampy, na manao ahoana sy manao ahoana ny farim-piainanao de zao ihany, tsy maintsy manome sy mamafy anao, tsy maintsy mahafoy sy malala-tanana anao raha te ho tahina, raha te ho afaka am'ireo olana zay nianjato taminao, na inona zany karazana olana izany, na inona tsy resaka hoe fantrana sy fahaseranana ihany, na hoe tsy fombiazana fameloma-tena ihany le olana, fa na inona ny endrika isehony le olana de hoy aho hoe hoy baiboly indrindrindrindra, tsy maintsy manome sy mamafy anao, tsy maintsy mahafoy sy malala-tana ianao, indrindra fa ho an'ny asan'Andriamanitra, indrindrindrindra hoy aho fa ho an'ny asan'Andriamanitra. Efa name ohatra anareo aho tamin'ny herina mikasika amin'ny mpamboly, ataoko fa nazava taminareo le ohatra fa averiko indray izy am'ty androandroany ity. Raha misy zao mpamboly anankiray manana voatsaramaso tapaky ny gony izy, de ahoana no ataony mba hatonga azy anana ambiapy am'ty tsaramaso ity, anana tsaramaso amina gony, amina taonina ao anatin'ny tokantranony ao? Mazava fa tsy maintsy manapa-kevitra lay mpamboly fa omena afafy ho an'ny tany zany voatsaramaso zany, tsy maintsy omeny ary afafy ho an'ny tany zany voatsaramaso zany, tsy maintsy mahafoy any voatsaramaso io ho an'ny tany izy. Marina fa aoriana fanapa-kevitra no raisiny hoe
omeko any tany afafiko any tany afoko any tany ny voatsaramaso tapako gony sisy atao tanàna marina fa tsy hinana voatsaramaso itsony izy tsy anana voatsaramaso atao sakafo itsony izy fa izao ao orina kely ao tsy ela de anana ambiampy zany olo zany anana voana tsaramaso amina gony zany olo zany ataoko fa manamarina zany ianao ataoko fa manamarina zany ianao de zay mihitsy le principe an'Andriamanitra hoe tsy maintsy manome sy mamafy anao tsy maintsy mahafoy sy malala tanany ianao indrindra fa ho an'ny asan'Andriamanitra mba hahafan'Andriamanitra miditra tseto amin'ny fiainanao ka mamany olana rehetra misy eo amin'ny fiainanao ary ihany koa hahafan'Andriamanitra mampitsororoka ny fitahina avy any aminy avy amin'Andriamanitra izany ary raha tsara ke ty tantarako aminareo ity entiko manamafy fa marina tsy diso zay nambarako taminareo zay ka ilaina iananareo sy pratikenareo eo amin'ny fiainanareo satria tiako anareo tompoko mba hoisandre olona atsapa zany atao hoe herin'Andriamanitra miasa amin'ny fomba mahagaga izany ato amin'ny mpanjaka voalohany no jerentsika toko fa 17 de 17 ka hatramin'ny 19 no jerena kama tsy hovakina daholo le izy avy hatrany de tantarako aminareo sy fitipitiniko fa de ny tantara tao amin'ny tanàna anankiray atao hoe Zarefata de nisy mosary farantapony nitranga tao am'le tanàna ary tsy vitsy amin'ny olona no tapidalakale very efitra tanteraka nanolona ny herin'ny mosary ary tsy vitsy amin'ny olona nefa namoy fotanteraka teo alohany ny herin'ny mosary anisan'izany vehivavy anankiray mpitondra tena vehivavy mativady vehivavy mananjanaka de araka volasan-ten'Andriamanitra de fa tsy nanana tahiry-tsakafo tsony ry zareo tam'izany fotoana zany koba kely erany tanan'ila sy natao aminy tao ary menaka kely tamy tavoangy sy natao aminy tao ary araka filazana de andeha karakaran'zany ho atao sakafo zareo ho atao mofo rehefa vity zany de zay no izy ny aminy fa de miandro ny fotoana zay afatesana de zao vaovao mafaly tian'Andriamanitra ho vonjena io vehivavy io sy ny zanany tian'Andriamanitra ho avotana ho afahana am'izany olana lehibe mianjady am'izany ity vehivavy ity sy ny zanany de ina ho ianao no nataon'Andriamanitra ny rahan'Andriamanitra ho aniny amin'ny vehivavy io ny lehilahy anankiray atao hoe Eli mba ho velomin'ny vehivavy io Andriamanitra afaka nanao fagagana hoe atsoroky avany an-danitra ny sakafo ho famonjena hoe vehivavy io fa rehefa nandinika Andriamanitra de hoy izy hoe tsy afaka hiala am'le principe ko azy izy tsy afaka hiala am'le principe ko azy izy de ny fanomezany sy famafazana ary ny fahafoizany sy falalatanana ka na de vehivavy mahantra tsy manana fatsikopa kely eran'ny tanan'ila sisy ary tsy manana fa tsy menaka kely ho natavoangy sisy ity ramato ity ary efa miomba vaona fahafatesany rareo de tsy mampaninina aloko tomoko izy mba iroso am'izay principeko zay ataoko mamelona an'ili mpanomboko izy de iano tsara ke voasoratra mpanjaka voalohany toko 17 andininy fahavalo ary nyteny Jehova tonga taminy ka nanao hoe miangaka amkanisa any Zarefata zay namany Sidona ary mety hoe rano fa indro misy vehivavy mpitondra tena any zay no tendreko amelona anao mazava ny voasoratra misy vehivavy mpitondra tena any zay no tendreko amelona anao zay zany no taoman'Andriamanitra ny Eli mba ho velomile vehivavy mpitondra tena afan'Andriamanitra mamany olana eo am'le vehivavy mpitondra tena ka rehefa tonga tany tokoa Eli ka tafoana tamin'ny vehivavy io dia io vehivavy io no nandray an-tanana nanome rano ho sotronin'ny Eli nanome mofo ho sakafon'ny Eli de taorianan'zay de zao ny teny nataon'ny Eli teny avy any an-danitra mihitsy izy io fa Eli no nitondra azy andiny 17 fa hoy le taminy aza matahotra fandeha miditra ka manao varak'zany laizanao zany nefa navy mofo kely ihany ao aloha
ka eto ty amiko arefa izany de vao manao fa ho anao sy ny zanako koa fa izao no lasainy Jehovah Andriamanitra ny Israely tsy ho lany koba ho ambarika ary tsy ho ritra diloilo amin'ny tavoara mandra-piavy ny andro andatsany Jehovah ranorana amin'ny tany 5:12 de nandeha raha vehivavy ka nanao araka ny teniny Eli ary isy raha vehivavy mba niakona de nanakoa ny elaela ihany nefa tsy lany koba tao ambarika ary tsy ritra diloilo tao amin'ny tavoara araka ny teny Jehovah zay nampilazainy any Eli. Mazava ry havana ny voasoratra, mazava ny tantara, ry havanao, ry mpiany malalo. Sitrak'Andriamanitra ny amonjana ho afaka amin'ny fanitrana sy fahasaranana ary ho afaka amin'ny tsy fahombiazana amin'ny fameloma-tena. Sitrak'Andriamanitra ny ampitsororika ny fitahina sy ny fanambinana eo amin'ny fiainana malokana mandritry zao fahavelomanao zao ary tian'Andriamanitra ho amarinina sy tanterahana le teny nambarako terim-boalohany hoe de sitrakao tompo ny tany mpanomponao sy ny taranako mpanomponao aharitra mandrakizay ary zay tahinao de voatany mandrakizay. Noho zany akoatran'ilay efa nambarako hatramin'izay mikasika ny amin'ny osina de ny fanapahana sy ny fanafana izany de ho iaho hoe miroso amin'ity lalana vaovao ity anao zay lazainy ten'Andriamanitra hoe lalana azon'Andriamanitra amonjenanao, azon'Andriamanitra hitahina fiainanao. Aoka ho mpanome sy ho mpamafy anao, aoka ho isandre olona tena mahafoy sy malala tanana ianao indrindrindrindra fa ho an'ny asan'Andriamanitra marina ary ekena fa tsy manana loatra ianao zara fa misy ny ao an-tananao fa tsy maninona izany fa meteza anome sy alala-tany meteza anome sy amafy anao, meteza ahafoy sy alala-tany anao fa ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra, ho hitanao ny herin'Andriamanitra magaga zay aso ny fiainanao fa hitsimbaty ny tantaram-piainanao. Tsy efa hitanao ve lay voalaza amin'ny obola toko 20 ady 7 vakiko tamin'ny heriny izy ity misy mafoy omby baiboly nefa mitombo fananana ihany, misy fatra-pahitra loatra nefa tonga malahelo ihany. Zany hoe rehefa mafoy ianao satria mino an'Andriamanitra sy ny teniny, mino zo afatra hitoko zao de azo antoka fa hitombo fananana ianao. Tsy ianao no mampitombo azy fa Andriamanitra no mampitombo azy amin'ny alala fitahiny ataony aminao. Fa raha sanatria kosa noho tsy finoanao de ahitra ianao, matahotra ny anome sy amafy ianao, tsy masa mafoy na tsy mampiseho fahalala-tany ianao, ry havanao so sanatria ka anenenanao zany. Raha mino sy resatra ianao fa mpanompon'Andriamanitra izahay ary manambarina marina aminareo de raiso zay tenin'Andriamanitra nambarako zay. Toko telo mamasana andro reo voanan Jesosy ny fanapahana sy fanafana ny ozina ary ny fanomezana sy famafazana, fafojana sy ny falala-tanana, ny tera sy ny aja ary ny voninatrany ho an'Andriamanitra irery any. Farany manasa anareo aho, manasa anareo atompoko, manao fitampivavahana izahay, inoko fa asoanao mihitsy za fitampivavahana zany tongava. Io voasoratra eo ny fandaram-potoana andavanandro na ny alahady. Tongava ihany ko miona aminay fa vonina izahay hivavaka ho anareo, vonina izahay amesa tanana aminareo fa inonay fa fanafody sy vahaolana ho anao ny vavaka ataonay sy ny fametra-tanana. Ivavaka atsika am'izao fotoana zao, raha marary moa ianao de apetrao fatra misy marary ny tanana, afaka mandoalika anao tompoko. Misaotra raha eo fa afaka nanambarany teninao aho tamin'ity androandroany ity, teninao zay tena inoko fa nitondra fanasitranana, fanafana ary fitahina ho azay nino sy zay nandray ny teny. Koa am'izao fotoana zao mandrafo amin'ny olona rehetra ianao, mamela ny eloka vitany ianao, aoko vita fihavanana aminao izy am'ty androandroany ity, magataka aminao raiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, mandrafo ianao mba ho afaka amin'ny herina ozina sy ny heriny fanimatorana ny tsiraray avesam-batan'olona ary na inona olana entin'ny ozina na inona miala amin'ny anaran'i Jesosy ary tsy tranoko amin'ny anaran'i Jesosy ny marary rehetra ary tsofoko rany olona tsy atahotra tsy ana fa anao pratika le principe anao izy Andriamanitra mba hitahinao ny fiainany ray manontolo, ny tera ny atsary ny voninahitra ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina amin'ny anaran'i Jesosy misaotra tompo, amen. Zay zany tompoko no fotoanantsika tamin'ity androandroany ity ka dia mametraka ny mandra-piona manao velomanareo tompoko amin'ny herin'iray mbola ho resantsika ihany ny
mazava-dehibe ny fanomezana sy ny famafazana ary ny fahafoizana sy ny falalatanana. Ijery ohatra anankiray afa anaty baiboly isika ny voninatrany ho any Andriamanitra irery ihany. Veloma tompoko. Teo afaka va ianao? Teo afaka va ianao? Fandaharany iarana fiangonana Refi, Androndrakely.